manaraka hatrany iza-peny fito am'zato teboka efatra ianao mpianao zaina fanarana Armagedon iarahana amin'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamin no aranao eto amin'ny fito am'zato teboka efatra tiako nadinarison iny ary hanabavy malala ray aman-dreny apôstôly Benjamin ho antsika rehetra mpianao ny tokantrano any na manaraka amin'ny télévision na ohatra miaino amin'ny onjam-peo dia fantary fa izao zany fampidirana ao anatin'ny fandarana Armagedon. Ray aman-dreny apôstôly Benjamin ny olona mampianatra matetika dia nanana fahalalana manokana izy ary raha voaresaka fivavahantsika dia hoe théologie zany resahana dia fanontaniana ty napetraka aminao zany dia hoe ahoana no nahaizanao ny boky ny apokalypsy ity voalohany faharoa manarak'izay raha nisy nampianatra ianao taiza ianao no nianatra. Ok, marina zay ilain'ny mpiaino zany mafantatra an'izay hoe parcours évangélistique. Ny tenako zany ny tena marina dia arak'izay le hoe fiovampo zay nomen'ny tompo tampotampoka be satria avy any amin'ny ataontsika hoe avy any amin'ny foiben'ny fiainana alina eto Antananarivo nisy patakely ny anarako tany dia tamin'ny fotoana tsy nampozana nanirahan'ny tompoolona hoe mibebay ianao tianao Jesosy dia iny a dia tonga dia niala tamin'le toerana dia lasa andro lasinainy zay ka sy diso dia ny talata an'izay nanomboka namaky baiboly talata ariva rehefa avy naresy lahatra olona telo dia namaky baiboly dia Jaune ny vakiko voalohany ny larobia maraina zany dia efa be dia be mivoatsipotsipoka ao anatin'ny bokin'ny filazantsarany Jaune be dia be nefa voatsipotsipoka dia namaky teny ny raiky moa zany ohatrany hoe olony baiboly ihany izy kristianina izy dia izy ohatrany hoe nidresadresaka amiko azonao fa lasa mifanditra be foana zay mianaka satria zay teneniny dia ohatrany diso azonao teneniny le izy dia ohatra hoe tsy ohatra zany oa zany lazain'ny baiboly zany fa ohatrany toa marina zany lazainao zany fa tsy possible mihitsy zany lazainao zany ohatra hoe ny zavatra nampianariny voalohany dia hoe tandremo sao dia tratrany marika 666 azonao dia nampisehony any izy hoe aiza hoaza 666 zany dia nampisehony any 13 dia ozy izy hoe ohatra zao izy fanaovana nandrasanao ny marika 666 ka ok tsy tandremo tsara anaka dia nazavainy tamiko le izy hoe ny marika 666 ao amin'ny apocalypse 13 dia voalaza mihitsy amin'ny 16 manao hoe ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevy na ny andevy dia ampandraisina marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo ividy afa-tsy zay manana ny marika dia ny anarany bibidia na ny isany anarany indro no fahendrena aoka izay manan-tsaina anisan'isan'ny bibidia fa fanisan'olo zany ary eny nambian'nympolo ambian'ny jato no isany dia zany mampianatra hoe tandremo izy fa io le bibidia ary raha vao miarakaraka amin'io ianao satria ianao mahafantatra olona be dia be dia sarisaritin'ny olona any dia lasa ny bibidia any ianao dia 666 fa ao anao any anaran'ny ty hoe anaran'ny bibidia ty dia ozy izy any anaran'ny bibidia ozy izy vicairis filii dei dia nao andika zany dia hoe solotena ny zanak'Andriamanitra zany hoe makamplasy ny zanak'Andriamanitra zany dia ozy tsy zany igny eo amin'ny voalazato hoe tsy olona ny voalazato fa bibidia zany hoe firenena anarana firenena anie zany io afalenao te lazainao fa anaran'olona azonao teo zany dia efa mifanditra foana dia misy fotoana atsony paster ako le anao fiangonana zareo atsonyle paster zany maresaka batisa dia za zany tonga dia miteny hoe ny batisan'ny rano aloha dia ekena fa manao nareo fa aiza ny batisan'ny fanamasina dia ampafantaro ahy ohatry ny ahoana ny fiseho amin'ny batisan'ny fanamasina za mbola tsy malala dia mangataka amin'zareo kaiko tsy malala azonao fa ozy izy hoe rehefa vita batisan'ny rano dia efa klasin'izay ihany dia tsy manaika hoe tsy klasin'ny batisan'ny rano ny batisan'ny fanamasina ary tsy azo atao batisan'ny fanamasina ny batisan'ny rano satria ozy Jesosy tsy maintsy atao batisa rano ray faharoa fanamasina le paster tsy mahavanina ka rehefa mandinika ny tenanay zany namaky baiboly dia jerena za tamin'izany mbola tsy vita batisan'ny fanamasina dia nahita hoe ohatrany misy fanamitarika amina lozika azonao tao anatin'ny testamenta vaovao ty voavakoko tao anatin'ny tapabolana miaraka amin'ny fanipitsipika zany afa le hoe mamaky fotsiny fa le manipitsipika dia manisy référence ny tenako io baibolika zao mbola misy hatram'izao asiako référence ny tenako ny baibolika mba ahafahako mijeren'le izy azoko lazaina hoe raha vakina zany hoe makamo mantsy mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity
satria ohatra ny iveriny olona hoe mirehare loatra mba nefa tsy maintsy vakina fa fijoroana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izy vakinao ngety ka nabavy malala ny jauna voalohany toko faharoa andiny fito amby roapolo jauna voalohany a toko faharoa izay a indininy fa fito amby roapolo vakina ny tena amin'ny anaran'i Jesosy aoaky ary ny aminareo dia ilay ositra norasinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy laingy zany dia tomera ho aminy ianareo araky ny nampianarany ianareo tamin'izany zany dia ohatrany tsapako zany fa tsy fantako exactement hoe ino ny ty ohatrany mampianatra zavatra lozika ny any nisan'ny tena ny famalina mafy tamin'izany rehefa tondrany mercenaire zay volazako azy tondrany dada mercenaire mihitsy ho azy le pasteur an'zareo zany betsaka ny pasteur tamin'izany misy kalaza misy efa lasa docteur en théologie le pasteur anakresany nefa ny batisa amin'ny fanamasina tsy fantany hatramin'izao asina dia ilay resaka ohatrany hoe ny amin'ny Jesosy zany le hoe iza marina Jesosy azonao dia zareo zany a mampianatra fa mbola tsy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Jesosy azonao dia rehefa mampianatra izy dia za micontre dia rehefa lasa le mercenaire de se mantsy ny dady hoe fa izy ary ny tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka anareo raha ohatra ka tsy izy satria reny pasteur milaza fa tsy mbola ao Jesosy rafitra foana zavatra mahafinaritra dia akonarina zavatra mahafinaritra dia zao resiko lahatra ny dadako tadio arina ataontsika hoe heritaona sy tapany na roa taona talohan'ny taorinan'ny bebako dia resiko lahatra izy dia nanomboka tsy nandeha nivavaka tany amin'ny zarotsony ny nandreseko lahatra azy dia ny hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Jesosy mpanao batisan'ny fanamasina mpanasitrana mpanao fahagagana feno hery sy voninahitr'Andriamanitra ka zay mino azy dia manana an'izany satria tamin'izany roa taona telo taona kely taorinan'ny bebako a dia efa nametra tanana tamin'ny olona dia sitrana azonareo inona sensation tamin'izany ahoana le sensation ay tsy ngolo batita teo hoe vo tena nanamarika tena momba an'Andriamanitra tafiditra mihitsy ny finoana hoe tena manatrika Andriamanitra fitenitsika zao fa tamin'izany tena hoe ato amiko Andriamanitra azonao sitrana le marary afaka lay aretina teo dia raina Jesosy sy ny sisa sy ny sisa tiako lazaina zany dia zao hoe mbola misy ary mbola azon'Andriamanitra tao manangana olona ampianariny satria ny fanamasina ane dia antsoina hoe mpampianatra izy ny ampianatra anareo hoy Jesosy dia amin'izao fotoana zao mbola misy mbola azon'Andriamanitra tao mba ahafahany rehetra manana fitoniana sy fitsarana ao anatiny dia misy olona tsangany ary ampianariny ohatra izy zao mifadiana raiky amby roapolo andro any za mbola tsy mahay an'izany fadiana zany ohatra ny ahoana ny démarche ao anatin'ny fifadikanana mifadianana indray andro vita telo andro vita fa le hiditra ao anatin'le izy dia hitako mihitsy sady tsapaka le hoe aza manana amin'inona na amin'inona fa oka ny fivavahanareo ataonareo amin'ny finoana hiderana an'Andriamanitra dia tonga ny fanatrehan'Andriamanitra tsy isy akory na hoe hafa zany le mifadianana amin'ny tompo sy ny hoe tsy mihinan-kanina azonao hoe miady tsy grève de la faim tsy grève de la faim tsy miady amin'ny anoanana fa tazonin'Andriamanitra nitova fihinanana rehetra trany amin'ny lelaka trany amin'izay mety hoe ao anatin'izay a tsisy problème azonao zany zavatra zany tsy ampianariny olona satria tsy nisy nampianatra amin'izany hoe fifadikana zany tahaka an' Jesosy nanao 40 andro tsy nampianarina tahaka andry Paoly fadianana 3 andro tsy nampianarina sisy takonarina le fampianarana hoentinao ray aman-dreny apôstôly a zavatra tena mitsapa dia hoe mitondra fanairana ho an'ny olona le izy ny tiako apetraka dia zao hoe ohatry ny ahoana zany ny tanjona hoentinao a sy irinao ao anatin'ny fampianarana zay hoentinao reny a ho an'ny olona zay mandray azy ny tanjona aloha zany a dia tsy misy afatra zao hoe mba andraisan'le olona fahalalana ary ny fahalalana hitondra finoana arak'le lazainy tandapa etiopiana ny asan'ny apôstôly 12:10 manao hoe ataoko ahoana ny ino raha tsy misy mampianatra mba hahafahan'le olona manana finoana ndraisany an'le famonjena dia apetraka aloha le fampianarana dia rehefa tafiditra ao anatin'le fampianarana izy a dia tonga ho azy lay finoana le raha namana ny resaka tamintsika tamin'ny radio teo lay hoe za avy any ana
avy any ambobao mahena n'le fandarana fotsiny izy de misy fitonina be ao anatiny teraka atao aminy le atao hoe finoana de ozy izy tena lasy zao reny zany ny zavatra dedaviko hoe ny iavananaingana am' Jesosy tompo mby ambaravarana ny faharavana ka izay rehetra miaino ny fandarako de tsy zany ny tiako apetraka am'zareo hoe tsy zany omena voninahitra fa raha misy ary omena voninahitra de ny tenanao io omena voninahitra miala amy ratsy de raisy Jesosy tompony sy mpanompony tompo sy mpamonjy ny fiainanao de ho feno voninahitra ny fiainanao de in'Andriamanitra ianao fa raha ny amiko zany za tsy mana programme ty fiangona ty hoe tsy mana programme any am'tya azonao tsy mana programme tam'za bebaka zany mbola tsisy internet azonao fa ny antaniny ndraiky foana de hoe ianao zany zao mandeha rery de ahoana de izy amilazanao fa mandeha rery ka nefa manana namana ny velany tsy ny any velany mamay a fa ny avy any an-danitra ny namako azonao tsy nanana projet hanangana fiangonana fa ny leitmotiv moa zany filazana zany ny fampirisihana tao anatiko de hoe torio zay natonga anakany kalamanjana zay natonga tafiditra tao amin'ny onjam-peo anankiray zay natonga men'Andriamanitra lalana azona radio salm zao zay natonga ny hoe lasa efa manana TV7 fois tsika azonao ary raha misy ary mbola support anankiray itoriana filazantsara de fantatro fa omen'Andriamanitra zany raha ohatry apôstôly Benjamina misy zavatra anankiray mba tiako fatarina manaraka koa mitory ny filazantsara ianao zany zao de miaino ntsika ny olona te apokalypsy zany Armageddon zany zay ihany ve ny zavatra ainao ao anaty baiboly sa mba misy thème hafa koa entina ho ampianarina ny olona na eto amin'ny onjam-peo na efa nataonao hatram'izay mahay Genesis de mahay hatramin'ny apokalypsy de mahay hatramin'ny bitsiky ny fanamasina ohatry tontolo ny fanambadiana tontolo ny fanambadiana ao anatin'izay daholo masika izy azonao rehefa mampianatra ny any hatram'izay sao dia misy le atao hoe karazana ohatry hoe fandarana ohatry hoe fitiavana mandresy ohatry hoe soaty mazava mifafana de le loha hevitra no ampianarina ohatra hoe ny ahoana ny momba ny atao hoe devoly azonao de ampianariko le devoly ohatry ny ahoana ny momba ny atao hoe batisa de ampianariko le izy ny apokalypsy ma za thème anankiray manokana kanefa misy thème misy loha hevitra be de be ao anatiny ao ohatra hoe voalaza ao amin'ny tomboka sy fa 10 zao de hita tany amban'ny altara tany an-danitra no fanahandreo zay nitapahan-doha noho ny am' Jesosy de eo nao zany jery naninona ndraiky nitapadoha ary maninona ny fanahany any amin'ny altara an'Andriamanitra nefa ny tenany nidorana tary azonao de iny zany nydedavina de hita le izy azonao ka zay masy ny ahafahana amin'ny fanerasera amin'ny olona fantatrao ny akabiaza ny zavatra rehetra ao anatin'ny baiboly ohatrany hoe ianao zao manao ty ordinateur ty fantatrao daholo ny anao amin'ny mombamomba amin'ny zavatra io ahafahanao mifandray amin'ny olona mitovitovy aminao de mitory ny filazantsara zany zako zany tsy manana spécialité hoe apokalypse apostolika na Genesis na hoe momba ny lalàna na hoe momba ny faminaniana fa ny spécialité koa de ny fitondrana ny olona ho am' Jesosy Kristy mba ho tonga andraisany an'le famonjena ho tonga ho aminy le finoana zay ny azy zany nijoroko eto sy anambarako ny marina ka miteny hoe ekenao io marina io de marina zay tsy ekenao fa io marina io de marina ihany io ohatran'izay le izy ohatrany hoe atao an'loana io zany ka tsy problème amitsika zany raha nazava loha hevitra eto tsika na de ataotsika hoe misy ina moa zany misy ohatra hoe tirage au sort zany ka sujet anankiray ny vozotomoko ao raha teny grika angamba de tsy vitako azonao gisy tsara vao teny grika na hoe ahoana ny fomba hitoriana ny teny any Chine de teneny koa zay vidimo be de andehako azonao de andao hiaraka amiko fa tonga ko any Chine filazantsara de izy ndray zao nigaga fa ametraka fantanina izy de za tsy mamaly ndao fotsiny andeha ataotsika hoe any Japon azonao na any Iran de andao de eto ny télé eto ny caméra eto ny reportage de anitanao le izy ohatran'izay le zavatra raha vao miresaka boky ny apokalypse tsika de ny vokatra raisina anatin'izay zany a mazava ho azy fa hoe tsy maintsy mifara amin'ny ranony batisa ity fampianarinao entinao anankiray ty zava-manana zava-manana efatra andian'ny farany rovina nieritreretinao hoentina eo amin'ny ranony batisa reo olona reo zay atsona zay mianao tsika am'izao fotoan'izao raha ny programme zany fijeriko azy a tokony
ho masaka amin'ny fiandohan'ny taona 24 zany io batisa io nefa mety aroso azy mety aroso ary izy rehefa mazava ny lalana ka nandray any Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana izy afaka amin'ny fahazaran-dratsy rehetra mirehitra tsara ny jiry de azo aroso ny batisa raha ohatra androany eny maraina zany zao kisikisina avy mivavaka iny de raha misy manatina moa azy zany reo mpanao fandaliana-ponondreo hoe ataovy batisa zana rary ny kasera tonga ta tefa sitrana de ataovy batisa am'izay fa miorona finoko ary fampianara de ampy iorenako andehanako de hoy iah hoe ho ataoko ve sa tsy ho ataoko azonao de apetraka amin'Andriamanitra hoy izy hoe any amin'ny fiandohan'ny taona 24 mety ho lasa loha aza mety ho lasa loha ary manao antso ary zany izy zay zao hoe ny apokalypsa ihany ny apôstôly ihany ny lalana anankiroa ndray very ndray vovontsy tsy miova mihitsy reo fa ianao kosa ny mety hiova Jesosy tonga hitady sy hamonjy ny very ny mpanota no vonjeny ny malahelo no tiany ho sambatra ny mpanompo no tiany hitombo zay ny atongavan'i Jesosy eto ka miantso anao azy amenao zao fandarana zao hoe aza mangatakandro aloha raha mifanolora-tena ao an' Jesosy no atao manana finoana azy fa zay manana azy zay mandray azy de omena hery tonga zanak'Andriamanitra ary lasa anana fiainana vaovao ao anatiny miandry ny fiainana mandrakizay zay ny atongavany zay na nitsonana avy diany amin'ny maizina ho amin'ny mazava avy any amin'ny tsy fahalalana tonga eo amin'ny lalana lalam-pahasoavana fiainam-panahy ary fanompom-panahy zay atao de iantso ny olona tsy mila voninahitra izay tsy mila hoe aniny zay fa rehefa apetraka reo ho lola arana amin'ny fiainanareo Jesosy ho tompo sy mpanjaka anareo ho fiainana mandrakizay de zay ny tetiavin'ny tompo ny antsona de ataoko zay ka dia tain'Andriamanitra daholo ny tsiraray avy a de akonarina aiza hoaisitsika sao mama zay mihitsy mantsy hoe mety ohatrany aona moa zany zao ny fizotra ny fampianarana hoentitsika ao anatin'ity fandarana Armagedon ty ty Armagedon ty zany zao tena marina dia efa rofotany amin'ny fa 7 tsika fa betsaka zany le resaka tamiko hoe tsy araka anay tany amin'ny voalohany dia aembritsika averina indray aloha le fandarana zao resadresaka zao savalalana manokatra varavarana ampafantarana ny olona hoe iza moa apôstôly Benjamin dia zay zany hoe za to filazantsara tsotra tamin'ny 96 any lasa pasteur efa nitenen'ny tompo pabe maso ny maha pasteur zany afatra avy amin'ny tompo de lasa apôstôly tatio arina 2012 teo faminanina pabe maso vo antso tamin'ny fanamasina 13 any nosoana de mbola mitory filazantsara ary de manaraka zany a ny fanatren'Andriamanitra amin'ny zavatra maro ho fampandrosoana ny tenan'ny Kristy Jesosy ka dia ny faniriko diako ny haranabavy malala de zao hoe mba ho betsaka ny olona ho tonga amin'ny finoana ary ho tonga amin'ny fiainana vaovao ateraky ny rano sy ny fanahy araky ny sitrapon'Andriamanitra nentin'i Jesosy ka napetraky Jesosy tamin'ny apôstôly ary azo lazaina hoe mamaraparana an'izany afatra zany ny fisin'ny apôstôly Benjamina zay kely indrindra amin'izay mpanompon'Andriamanitra raha hita manodidina eto no resantsika rosoariny fanazavana fanampiny afa rehefa vity tery ty